Ho aminareo atrandriavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara araka ny marika toko 10 ka ny andininy 440 hatramin'ny 450 riavana no ifampahereza antsika amin'izao alahady natokana hitrosoana am-bavaka ny vondrona fototra laika izao. Ary dia miarahaba azy ireo isika noho izany alahady natokana manokana ho azy ireo izany. Tanànan'i Jeriko. Tanànan'i Jeriko dia ambany tanàna zany. Za ohatra amin'ny aty amintsika zany dia ambany tanàna be olona zany hoe mitovitovy amin'ny tsotso zany raha ohatra ka na Mahamasina koa e. Mahamasina samy manana ny ambany tanàna no mantsy io. Ny ambany tanàna sasany zany dia efa tondraka an-drano dia ndainao tsao zany jipondra Jean-Christ zany raha ohatra dia lena zany izy amin'izany. Fa ny ambany tanàna tamin'ny Mahamasina indray zany tonga dia tsisy rano miakatra ny azy fa tonga bato avy any an-danitra ny azy zany tonga dia vo zany kididy avy eny zany le izy. Ambany tanàna Jeriko. Tanàna mabe olona ary betsaka mahantra, betsaka olona sahirana ary betsaka ihany koa ny olona marary. Hitantsika eto hoe misy jamba, misy kilemaina, feno sembana izany tanàna ny Jeriko izany. Mandalo Jesosy Kristy ary efa fantatry ny olona ny lazan'i Jesosy Kristy izay andalo Jeriko satria lalana moa iny zany. Lalana tsy maintsy lalova. Ka rehefa nandalo Jesosy teo amoron-dalana dia nisy lehilahy jamba natsoina hoe Bartimeo. Teo izy no mangataka, zay ny fiainana isan'andro san'andro, mangataka eo amoron-dalana eo izy. Ary rehefa nandalo Jesosy, henony hoe zay Jesosy mandalo. Ainaleo ihany moa zany any ambany tanàna rehefa famadihana na misy fety reny dia miorakoraka miokaoka ohatr'izay zany le izy a. Dia mba niokaoka koa zany ny olona zany, zay ary Jesosy zany, zay zany Jesosy, zay zany Jesosy, mialany Jesosy. Zay le zava-misy. Dia ina ny zavatra nitsanga? Henony le jamba zany. Dia mba niogaoga koa lay jamba. Fa ny azy tsy mitovy amin'iny olona ny nataony. Fa ny azy nataony hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra-fo amiko. Ry Jesosy zanaky Davida mamindra-fo amiko. Dia rehefa niteny teo izy, nitabataba teo izy, dia ny olona moa zany manahirana miaraka amin'ny olona. Manginy alahy, sa mitabataba, manginy. Vao mainka izy arakaraky ny nandrarana azy no mainka izy niteny hoe mamindra-fo amiko. Dia hoy Jesosy rehefa nandrehan'izay hoe ampanatsoa ilay zalahy io ilay zalahy jamba io dia eto makaty. Poto izay navelany daholo ny akanjony, lasy. Ary eto dia voalaza mihitsy hoe jereo tsara hoe dia nanary lambana izy, tsy naharay lamba. Ohatra ny tovolahy ihany tsy maharay lamba amin'ny tovovavy rehefa amin'ny fotoana anankiray. Ndry na ny tovovavy tsy maharay lamba ndia hamonjy ny tovolahy. Maika ery hamonjy an'izany. Dia zany le zavatra andrago niazakazaka. Andeha hiatsambotra eny amin'ny Jesosy Kristy. Dia niatsambotra teny amin'ny Jesosy izy. Dia hoy Jesosy rehefa tonga teny aminy. Jereo tsara nge le fanontaniana. Inona ny tianao ataoko aminao? Zay ny fanontaniany Jesosy. Inona ny tianao ataoko aminao? Dia namaly ilay jamba hoe mpampianatra, zay ny dikany hoe rabony eo. Mba hampahiratinao ny masoko. Ndry mamindra-fo amiko ny voalohany, dia hoana ny faharoa? Mba hampahiratinao ny masoko. Ary hoy Jesosy, mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy ianao. Dia nahiratra niaraka tamin'izany ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Inariavana ny afatra azy tsika raisina avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny voalohany indrindra riavana, manatona ny tompo amin'ny finoana na dia misy aza ny sakana. Maninona tsara hoe? Na dia misy ary ny sakana, manatona ny tompo amin'ny finoana. Ny sakana voalohany mahazo an'ity lehilahy ity dia izy jamba.
araka nambaranao 10 minitra teo hoe tsisy zavatra hitany jamba tsy fatany akory tsy hitany akory zany Jesosy Kristy zany fa feo fotsiny ny ainy hoe zay ratsokony tonga tena ninona izy tonga de nino izy ary zany ravana ny tena herin'ny finoana anatsika tsy mila mahita maso vomino fa ny tenin'Andriamanitra enotsika ny soratra masina raisitsika dia mahatonga antsika ho resy lahatra ka ino an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika lay nitsangana tamin'ny maty nandresiny fahafatesana finoana zany fanekena ho marina moa ny dikany finoana ny finoana dia farisendahatra ka na dia eniny fotsiny ary ny lazan'i Jesosy Kristy dia resy lahatra ity mpanompon'Andriamanitra jamba ity fa izy dia tsy maintsy ho sitrana rehefa miaona amin'i Jesosy Kristy sakana anankiray izay fa ny sakana anankiray faharoa dia ny olona nandrara azy manginy alahy aza mitabataba alahy ina ary ty vava tao ty fa isika koa ravana eo amin'ny fiainantsika be dia be ny olona mampangina atsika mangina aza mijoro vavolombelona zany mety mitrango zany mangina fa mitabataba fantarareo tsara fa nentina teo amin'ny tompony zaza kely tadidinao ve zany tantara zany nentina teo dia ny kitabany akiziko izay ny mahakizy azy dia tezitra ny aitsy ny dekona fa tezitra ny mpianatry ny tompo dia ny teny hoe hampanginy reo zazy reo toy izy ny tompo hoe raha manginy reo dia ny vatony iantsoantso avelao ny zaza anatony fa nytoazy ny fanjakany zany riavana na dia misy manakatsakana antsika tsy iona amin'ny tompo ndana manatona ny tompo ndana miazakazaka manatona ny tompo ary jereo tsara ge rehefa anatona ny tompo tsy naharay lamba ina ny dikany tsy naharay lamba avelao daholo zay mety manahirana anao zay manakatsakana anao zay servisy tokony atao avelao daholo reny tokony atao rehetrarehetra reny fa ataovy lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao ny miona amin'i Jesosy Kristy zay ny le izy zay le endriky le lambe avelao any iny ary eo ravana misy an'le fanoharana nataon'ny tompo ihany hoe e moa zany mila mitandrina be amin'iny fa ndray mivadika zavatra hafa izy moramora amin'ny honana izy amin'ny rameva no hiditra amin'ny voto atao milamina tsara moramora amin'ny rameva no miditra amin'ny voto fanjaitra vavahady ao Jerosalema le voto fanjaitra io kely be ohatr' zao le rameva ngeza be mbola miaraka amin'ny entana dia hiditra eo tena misisika mihitsy zany vao tafiditra ao le rameva fa raha itsika amin'ny arabaky tenitra io le fanjaitra voto fanjaitra kely be dia le ampidirina le kofe indraindray tsy tafiditra ao akory ny kofe sary zany ravana moramora amin'ny rameva ny miditra amin'ny voto fanjaitra noho ny mpanan-karena hiditra amin'ny dia misy mandika vilao ny areo izay mpanan-karena rehetra tsisy raharahana tsisy aferinareo any an-danitra tsy zay ny tian'iny ambara ravana tsy zany mihitsy ny tian'iny ambara fa ny tian'iny ambara dia zao sarotra amin'ny olona ny safidy an' Jesosy Kristy noho ny areny ary na le rameva aza le entana be dia be entiny mbola manaka ananjy tsy ho tafiditra eo amin'le vavahady mila esorina reny rehetrarehetra reny ry havana malalo amin'ny tompo rehefa anatona ny tompo avelao any dolo zay metimety karazana entana manitona anao tsy ho tafahoana amin'i Jesosy Kristy zay ny le ambaran'ny soratra masina eto zay le ambaran'ny soratra masina eto ary tena zava-dehibe zany hoe tena narinao ny lambanao fandehanao ho eny amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika koa ry havana be dia be ny mety sakatsakana be dia be ny mety fahazarany ratsy sarotra ny miala amin'ity fomba nrazana tsy hita zay maharatsy azy no atao fahita fa ajanony rehefa manahirana neny sasany lavalava tizy kely ohatran'iny iny no mibaiko azy tsy afaka misigara mba miezaka ihany dia te hifoky tsy hita tsy maintsy asiana vazo ny maraina ndry
mba te hiala ihany ary osy pasteur Fety Michel zay hoe l'alcool l'appelle l'alcool. Zany hoe anao zany ny alcool ao anatin'ny vatanao rehefa mahita alcool ao anaty vera dia te hifandray le alcool anankiroa dia te hisotro ihany. Fa mba te hiala ihany eny reny mamilava reny fa dia tsy hita moa zany. Fa mila vela reny rehetrarehetra reny. Mila vela. Fa ny tena raharary dia ozy ny tompo hoe anaraka anah ve? Avy aloha ny maty andevina ny maty ao aminy. Za mbola nao an'izao amin'ny raiko, mbola nao an'izao amin'ny reniko, mbola misy raha ataoko ary, mbola manao an'izao avelao any zany fandana manatona ny tompo amin'ny finoana aza manaiky ho bahanany sakatsakana. Rehefa malalo amin'ny tompo, efa noreseny Jesosy Kristy ny fahafatesany, lay sakana farany manahaka antsika reseho amin'ny finoana zany, dia ho hitanao fa ny tompo miantso anao dia enao mamaly ny antso ny tompo. Ary ny tompo tsy mifidy jereo tsara nge le voalaza tao amin'ny Amosa teo, tsy tena mpaminany malaza ne le voalaza eto fa olona very mpioti voankazo, olona tambany vohita, tsy nianatra soratra masina akory, nonatsony ny tompony rany aminany, ary le faminaniana enjana hoe ndana teneny ny mpanjaka fa ianao dia ho faty rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Asa moa ny pasteur nambasay teny mpitondra fanjakana hoe ianao dia ho faty rehefa maninona tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Samy teny izany ve ny laika? Ary tsy mpitondra fanjakana ihany io fa hatramy mpitondra fiangonana, hatramy mpitondra eny amin'ny fiarahamonina. Enjany zany le mpaminany very ambany vohatra kely ery zany, fa le mpaminany be tsy sahany teny akory. Zay le izy. Ary zany rehefa no anyrahany tompony laika. Vahoaka an'Andriamanitra moa dikany laika, laosy. Ny vahoaka an'Andriamanitra dia irahany tompo ijoro vavolombelon'ny tompo eny amin'ny fiarahamonina, hitondra ny filazantsara makeny amin'ny fiarahamonina, hamaly ny etaetany mila vonjy eny amin'ny fiarahamonina. Zay ny zava-dehibe. Nareo zao fa manao an'izany, manao didy hipotra fahobe amin'ny vahoaka tsotra, misy tsy kristianina reny. Adidiko tsara tamin'ny farany teo zao tsika misy tsy kristianina reny fa mitorony filazantsara dia mba miatokantoka tsara ny le olona mandray ny filazantsara. Ndry rehefa vezo miverina amin'ny ataona izy efa vizambizana ihany moa ny sasany, efa dizindizina ihany ny sasany. Tao hoana moa fa dia zany rehetrarehetra zany rehefa no entsony ny tompo atsika, misy sakana maro samihafa andeha isika hanatona ny tompo amin'ny finoana. Fa ny FDB faharoa azo tsika raisina eto amin'ity soratra masina ity dia ny 7:7. Lay teny miverimberina teo hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo. Ny dikany tena hoe mamindra fo dia mahay mampitony ny fahatezerany. Aza tao tratrany inona izy ny fahatezerana? Zay le izy. Iza moa ny olombelona tsy ho tezitra. Ny anareo ary mety kelikely ny fahatezerana fa raha misy ny olona mora tezitra dia pasteur anareo. Pasteur tena farany zay mora tezitra. Zay moa nanaovan'Andriamanitra anazy zay. Tao akory moa. Fa raha misy ny mba tena tsy mitahiry eloko ampony anaraka tsy zordirany fo koa. Azonareo ve zany resako zany? Dia mba tao voatra zany tsony ianareo. Na mety tezitra iny fa tady hipoaka. Tonga dia misotro rano dia mipetra tsara. Zay calme, be calme. Moa zany teny anglisy. Fa ohatran'izany ny ataon'Andriamanitra tahaka n'inona moa ny fahotany reto olo reto. Ary ny tena gravy amin'ity soratra masina ity raha io Amosa io ny resahantsika. Dia zao le fandehan'ilay tantara, ho rava ny fireneny Israely. Ho rava. Zay le faminaniana, ho rava. Ao anatin'izany faharavany zany no anirahana ny mpaminany iteny. Fa raha mamaky ny filazantsara ka ny marikitsika dia hitantsika amin'ity soratra masina ity ihany koa fa tena nisan'ny mila fanasitranana ity antsoina hoe i Bartimeo ity. Dia zay mahatonga anazy mangataka famindram-po.
ao amin'ny soratra masina ry havana tsy hoe fampitonena fahatezerana fotsiny ny famindram-po fa ny famindram-po dia fahasitranana. Inona hoe ny famindram-po? Zany hoe ny olona sitrana dia midika hoe namindran'Andriamanitra fo. Raha mandeha amin'ny hopitaly zany ianao dia anontaniwa angeny marary anankiray. Inona ny tianao? Le fanontaniana eto mihitsy no apetraka amin'ilay marary. Inona ny tianao? Hositranan'Andriamanitra ianao dia tonga dia mody zao dia izao tsy mihinam-panafody tsony fa sitrana. Sa amindran'Andriamanitra fo. Averiko? Aiza ny tianao? Zao dia izao ianao dia sitrana tsy mihinana fanafody tsony tonga dia mandeha mody sa amindran'Andriamanitra fo. Fa ilaza aminao afa ozy ny olona hoe alao sitrana. Sa tsy zay? Kanefa le dika le fahasitranana inona ihany le izy? Famindram-po. Raha mivavaka zao pastera tiana Andriamanitra, hitanao ty marary eto anoloko ty, mamindra fo aminy ianao Andriamanitra. Mety amaly le marary, zanga nanota, taizany hitanao nanota, mamindra fo ahoana ary. Fa ny dika ny teny hoe famindram-po dia fahasitranana. Dia io le jamba eto fa nositran'ny Tompo. Nositran'ny Tompo. Nositran'ny Jesosy soavanjana namindra fo tamin'ilay jamba Jesosy Kristy. Ary zava-dehibe zany ry havana. Ry havana malalo amin'ny Tompo. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia tsy Andriamanitra ny valifaty. Fa ny Andriamanitra ny ivavahantsika dia Andriamanitra mamindra fo. Samy manana ny fahotantsika tsiraray avy isika. Ninareo ary mety kelikely noho ny nenahy. Ninareo ary mety kely noho ny nenahy. Nenahy mety betsaka noho ny nenareo. Fa zao mitovy daholo sika rehefa amindran'Andriamanitra fo. Ary zay mazava-dehibe ny famelan-keloka atolotry ny Tompo tamina ny loran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Zava-dehibe zany. Fahasoavana omen'Andriamanitra antsika izany famelan-keloka izany. Fahasoavana omen'Andriamanitra antsika izany fanasitranana izany. Ka rehefa nino ity jamba ity dia nositran'ny Tompo soamatsara ary namindran'Andriamanitra fo. Zany ry havana ny mahatonga ny Davida rehefa mivavaka. Raha misy ry havana ny mpanjaka fetsy amin'ny lafiny tsara dia ity Davida ity. Jereo angeny voalaza ny ao amin'ny soratra masina ny Salamo faha 150. Davida nanoratra an'io ny Salamo faha 150. Toke mba irantsika mamaky. Salamo faha 150. Ndao ary. Jereo tsara angeny ataon'ny Davida ary zany ny antoko ny fahombiazana. Tsy manamafo, misy olona tsy manan-kisotra zany eo amin'ny fiainana. Misy olona tsy mifona zany eo amin'ny fiainana. Misy olona tsy manaiky ho diso zany. Nefa nahita olona ohatr'izany ve nareo teo amin'ny fiainana? Tsy manaiky ho diso zany izy. Fa ny hafa ihany ny diso. Zany olona zany marary. Maninona ny olona manao an'izany? Marary. Fa misy indray ny olona mahatsapy izy fa ny olona dia misy fetrany dia mifona amin'Andriamanitra izy. Ny fifona ry havana dia mariky ny noblesse ozy ny vazaha. Ny olona noble dia samy mifona. Samy maninona hoe? Dia sahi mifona. Ny sasany ny Tompo arety tsy diso izy fa mifona izy. Ary zany zava-dehibe. Jereo angeny ataon'ny Davida mpanjaka eto hoe taiza koa nisy mpanjaka mifona zany. Tonga fa mifona eto Davida. Jereo tsara. Mamindra fo amiko Andriamanitra araky ny fahasoavanao, araky ny habeny fiantranao vonohy ny fahadisoko. Sasao madio aho mba ho afa-pokeloko, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoko, ary eo anatreno mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany namitako, ary zay rasy teo masonao no efa nataoko, mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy anatsiny ianao raha mitsara. Raha ijery olona anankiray ianao ry havana manana ny antsoina hoe fahizina personnalité. Dia zay rehefa olona io raha mifona. Rehefa tsy mety mifona io olona io, na tsy manaiky hifona imasom-bahoaka, tsy alehany izy zay. Tsy maninona izy? Dia maiza mifona. Fa maninona ny zazakely rehefa maditra izy dia saintsika mifona. Mifona. Fa maninona ny lehibeny tsy mety mifona. Menara maninona? Menara mifona. Rehefa diso dia diso azy.
dia izy tsy fanambaniteny zany ry havana fa mariky ny fanetretena nananao ny fanekena ho diso zany ry havana fianaranao tsika kristiana zany ary ampianary ny soratra masina eto izany dia mamindra fo amintsika Andriamanitra ny fahatelo farany ry havana lesona azo tsika raisina amin'ity soratra masina ity ny eo amin'ny andininy faharoa amby dimapolo eo amin'ny andininy faharoa amby dimapolo dia zao ary Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao no efa namonjy ianao dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka ny Jesosy teny an-dalana izy ry havana malalo amin'ny tompo ny fanasitranana omeny Jesosy Kristy ianao dia mba hahiratra ny masonao mba ninona hoe misy olana ry havana mijery any izy fa tsy mahita mihitsy izy na ataonao valo sosona ary ny solomasony eo dia tsy mahita ihany izy ary na fotsy ara le jereny dia maninona ihany azy mahity ihany ny azy no hitany zany hoe jamba foana izy ny tompo anefa efa manasitrana azy manaiky anasitrana azy ary eo ry havana ny Mpitandrina na tsy ny tompo hiala ho any amin'ny maiziny sika ho any amin'ny fahazavany mahagaga manasitrana tsika ny tompo mampihiratra ny masontsika ary rehefa miratra ny masontsika samy manana ny zavatra hitany samy mba miteny amin'ny akaiky hoe ina zao no mba hitanao ina zao no mba hitanao zao mba samy mba miresaka ina zao mba hitanao zao fa inoko sy antenaina ry havana fa tamin'ity alahady ity tsy pastera tiana no hitanao tamin'ity alahady ity tsy koreanina no hitanao tamin'ity alahady ity tsy ny akanjo tsara tareny vondrona fototra laika no hitanao fa iza no hitatsika Jesosy Kristy no hitatsika fa aty antoka any atsika rehefa tsy mahita ny Jesosy Kristy isika na mihiratra ary ny masotsika be dia be ry havana ny olona milaza azy fa kristianina fa tsy tena mahita ny Jesosy Kristy izy na Jesosy Kristy piraty no hitany ry havana malalo amin'ny tompo Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny matina nresy ny fahafatesana no tokony ho hitany masonao raha misokatra ary rehefa misokatra ny masonao ka nahita ny Jesosy Kristy mandehana manapa-hevitra anaraka azy maninona hoe manapa-hevitra manaraka an'izy any mahafinaritra amin'ny Jesosy Kristy ry havana tsy mitaona ny olona hiaraka amin'izany izy ka olona mbola jamba hoe le jamba iny ho nanaraka ny tompo ty miaraka amin'ny tompo enana izy fa jamba aya fa ny olona afaka miaraka amin'ny tompo dia le jamba na azo fahasitranana ny olona miaraka amin'ny tompo dia olona voavela eloko satria ny rany Jesosy Kristy na lasany teo amin'ny azo fijaliana ho famelana ny elontsika ry fiangoana malala ry vondrona fototra laika ry vahoaka n'Andriamanitra tia ny tompo anaraka azy isika tsy anaraka fotsiny tsika hoe tiatsika le sampana ndao ary nay vefelao mahafinaritra be no aminay eo ay mahafinaritra be dia be ny activité ataonay eo midira VFL lasa miditra club zay club mpanao baskety mpanao foty club mpanao arts martiaux sy ny sisa fa midira ao anatin'ny vondrona fototra laika mba hisokatra ny masonao ahitan'izy any Jesosy Kristy dia manaraha azy tahaka n'ilay ilevy izay teo ampamorina etra teo ampamorina tadianao zany tantaran'ny levy zany na Matio eo ampamorina etra izy vola zany mbola miparitaka eo ambony latabatra eo mbola sy tafiditra dia ozy ny tompo manaraha dia ina ny zavatra nitranga avy hatrany izy dia nandeha navelany eo amban'le vola na vo ihany zay traparany teo zany nahita n'le tavela teo fa zany nataony Matio tsy andraso aloha tompo anaraka anao fa aloha reto aprimiko dia hoetiko tsy zany mihitsy le izy fa navelany teo izy rehetra lasa izy nanaraka ny tompo ry havana malalo amin'ny tompo manapa-hevitra anaraka ny tompo eo amin'ny fiainanao dia Jesosy Kristy banjinina raha fitiniko ry havana zay afatra nambara tamintsika zay dia misy anankitelo manatona ny tompo amin'ny finoana na dia misy arany sakatsakana ary rehefa manatona ny tompo amin'ny finoana ianao dia sahy mangataka famondrampo sy fanasitranana amin'Andriamanitra ao
ary rehefa nangataka fahasitrana ianao ka sitrana somatsara mandehana manarahany tompo ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen.